Iroso ao anatin'ireo fitim-baovao tsika ary dia hoarahantsika tsara eo anatin'ity fanadidina ity ireo tapatapam-baovao. Tontosy sany herinandro lasa teo teny amin'ny foiben'ny UNESCO eto Madagasikara ny fiofanana mahakasika ny citoyenneté aux résolutions des conflits et à la promotion de la culture de paix na ny zom-pirenena ny fandravonana ny ady ary fampirobona ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana. Etsika izay ny raha miasa tamin'ny Peace Building Fund, ny UNESCO, FNUAP, FAO sy ny UNSCDF ary ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena sy ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena izay voakasiky ny tetikasa mivantana. Tanjona moa ny ametrahana ny maha-olombanina ny olom-pirenena tsirairay manoloana ny tranga hita taratra ny amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy toy ny tsy fandriam-pahalemana. Mpangaro-pôsy sy mpanendaka misy 120 no voasambotry ny polisy ny CSP3 etsy Antananandro teny amin'ny tsenan'Andravoahangy ny alarobia teo. Anisany nampitaraina ny olona tokoa ny fisiana andian-jatovo manendaka sy mangaro-pôsy voamaraina eny amin'iny faritra iny. Ka nandritra ny fametrahan'ireo mpitandro filaminana paikady maty paika dia tratram-bodimby mihitsy ireto 120 ireto izay vehivavy ny iray. Ankizy tsy ampy taona avokoa ny ankamaroan'izy ireto satria ny 7 tamin'izy ireo dia manodidina ny 12 sy 14 taona avokoa. Efa natolotra amin'ny fampanaovana avokoa moa izy 12 mananday ireto raha no tanana eny Anjanamasiny kosa ireo 7 rahalahy tsy ampy taona. Eny Antanimora kosa ny iray ary nahazo fafana vonjy-maika ilay vehivavy. Titra tany misa 470 no nozarain'ny ministra ny fanajariana ny tany Christine Razanamaso tao amin'ny komina Ambady Fahavalo, distrika Antsimondrano ny 15 Jona teo. Etsika izay taviditra indrindra tamin'ny fanamarihana ny fankalazana ny fiverenana nahazoana ny fahaleovantena ary mba iarovana ireo olona manan-tany. Anisan'ny tanjony ODOC na ny opération domaniale concertée amin'izao etsika fizarana titra FAOB izao moa ny arovana ireo mponina hiara amin'ny fisandohana tany. Ka nandritra ny fandraisam-pitenenan'ny minisitra tena namafy ny tenany fa zava-dehibe ny fananana io taratasy tany io. Mariana ny fefan'ny fiandohan'ny volana Jona 2024 no nanomboka ity etsika ity. Vonina ny anome vahaolana manoloana ny fahasimban-dalana amin'iny lalam-pirenena fahadimy mampitoy an'Ambilobe sy Voe Mariny ny filoha Rajonary Mampianina raha nambarany teny Avoloha. Raha ny tatitra ireo mpampiasa iny lalana iny dia hita fa tena ratsy ary mampikaikaika ny maro sy mampijaly ny mponina any an-toerana tokoa izany. Araka izany dia nanambara ny filoha fa hatomboka tsy ho ela ny fanamboarana iny lalana iny. No hamafisiny ihany koa fa efa vonina ny vola hoentina hanamboarana izany. Dahalo iray tamin'ireo 10 lahy ny Rongo-Basimborona nandroba tany amin'ny tanàna kely manodidina Analaiva, distrikan'ny Mahabo no lavon'ny mpitandro filaminana ary omby 10 isa kosa no tafaverina tamin'ny tompony ny 14 Jona teo. Izany dia vokatra ny fifanomezan-tanan'ny mponina sy ny zandarmaria amin'ny Pirenena niatrika amin'ny fanarahan-dia sy ny fanakanan-dalan'ireo dahalo. Raha ny fampitam-baovao raha vao fantatra ireo mponina fa nandositra nitondra ny omby halatra ny Anatsimo ho any amin'ny distrika amin'ny Manja ireo dahalo voalaza ireo dia nyroso avy hatrany tamin'ny fanarahan-dia ny fokon'olona. Nandritra amin'ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo malaso teo ny nahalavy ny iray tamin'ireo dahalo ireo raha toa ka mbola nisy namany hafa maromaro izay naratra fa notaritarehan'ireo namany nandositra rehefa tsy naresy tosika ny zandary ary dia namela ireo omby ireo ihany koa.